Manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy manasanao avy hatrany anaraka ny vaovao hatramin'ny farany sy ny lafiny ara-tsosialy eo amin'ny vaovao maro samihafa misongadina mono anokafantsika ny fampahalalam-baovao ambohi-pionan'ny ponina amin'ny fokontany mandidina ny tsenany Ambohida mandidina ny tsenany Ambohida Akatindramamy ary saika olona avy amin'ny fokontany mandidina mono ny arambona tamin'ny vona izay nitranga teny Ambohida Akatindramamy omaly ny zava-misy androany mo tamin'ny fianakaviana iray izay isany ny arandoza tao anatiny izay lozam-pifamoivoizana izay no ndeha hoentina amintsika tao anatiny ity fanadihadiana voalohany ity vola ravoavy sy tsiry Rakotarson. Anisany namony ainy tamin'ny loza izay nitranga omaly teny Ambohida Akatindramamy Rasoa Manana Lucie 7 taona niaraka tamin'ny zanany lahy 3 taona. Raha nambara amin'ny vadiny dia etsena no nandehanany teny Ambohida Akatindramamy kanefa dia maty sy tradrano izy mianaka rehefa nitsahan'ilay fiara 508 teny etsena. Zava-nitranga omaly zany dia andeha voaka etsena ividy akanjo anankizy eny mahazo izy no ampodihan'ny alany teto an-trano. Akanjo moa faika ny tany amin'ny tany 2 ora tandrotany dia nisy ny antso fa hoe voan'ny akzida eny mahazo ny vady aman-janaka ao. Tonga taty an-tanàna nefa ny vadiko sy ny zanako no ray maty. Dia rehefa maty nefa izy ireo mbola ao anatin'ny tena fahatany rasy sy ny adidy mazefatra tanteraka izay roa amin'izao fotoana izao satria ny zanakay roa zany 5 ny zanakay izay nefa ny zao hitanareo izao ny fiainanay tsy dia hoe manana manao azy fa tena olona sahirana izay tena verevitra tanteraka tompoko amin'izao zavatra manjoana menakavo izao satria zavatra tsy napozinay izao ka dia miangavo zany zay hoe inona ny tokony mba hoe antony tokony mba hoe jereva amin'ny fanjakana zany na mba hoe mba jereva amin'ny fitondram-panjakana zao zavatra misy zao zany satria zavatra tsy nieritreretina hoe isy zao zavatra zao fa loza tsy napozina nefa dia zay olona mahantra ny zanakay anaky 5 zareo zaza mianatra daholo zay roa miara-mitady vola dia maty izy mianaka vadiko zany sy ny zanako farolahy zany samy maty daholo dia tena verevitra tanteraka tompoko amin'izao zavatra misy zao. Ny asako zany za zany ny asako tena mpanao batery eny Alaroby eny ny asako manao garage eny manao batery ny asako asa tanana zany zay ny amelomako an'ireo vady aman-janako ireo dia le vadiko zany miompy ny asany miopiompy kely eto tanana eto izy zany mba hanampimpiany an'le fiainanay zany satria tsy vitako rery mampalaza an'ireo ankizy ireo. Tsy nanadino fanidina nitondra teny fampiononana ho an'ny fianakaviana ny arandoza androany Andriamatoa Girivo Randrenarso. Dia moa tranga misy amin'ny fiarahamonina sy amin'ny fiainana ary tsy anjarantsika no miteny hoe tokony misy sa tsy tokony tsy misy fa raha tony lazaiko tamin'ny fianakaviana teo dia hoe tsy sitrapony izanisa Andriamanitra no mitatana ary Andriamanitra iray no tokony hoe tonga ny loza dia adidy fotsiny amin'ny mpiarahamonina satria mpiarahamonina koa ny tenako aloha ary adidy koa eo amin'ny toerana azy misy ny tenako fotoana tena filoravalomana no sady miasa koa misehatra politika ny mitondra ny teny fampiononana solotena ireo voan'izay vony izany no tsy diana fa ny saina sy ny fo dia makany amin'ireo fianakaviana miarandoza tamin'ny zava-niseho omaly. Ho an'ny teto amin'ny fokontany Ambohimirary manokana dia fianakaviana 3 ny arambona ary olona 2 isaky ny fianakaviana namony ainy izany hoe raha tambatra dia olona 9 no namony ainy teto amin'ity fokontany ity.